Ankafaliana tompoko vavy sy tompoko lahy no iarabanay avy eto amin'ny fondron gazety Iles Eparses de Madagasikara antsika rehetra mpanaraka ny fandarana Salangalanga amin'izao alakamisy fahadimy ny volana Novembre 2022 izao. Feno roapolo taona rahampitso ny nahamay ny rovana Antananarivo 9 Novembre 2017 9 Novembre 2022 ahoana no tsy hitrangany ny zavatra toy ireny intsony eto Madagasikara. Inona no tokony ataontsika tsy mahakasika fotsiny ny rovana Antananarivo fa ny harentsika rehetra eto Madagasikara. Inona no andraikitry ny olom-pirenena, inona no andraikitry ny mpanao politika nanasa mpampianatra tantara izahay, mpampianatra diplomasia ihany koa efa nanana andraikitra lehibe sy goavana teto amin'ny firenena afaka miresaka amintsika manolotra vahaolana, manolotra sosikevitra, iresaka amintsika ihany koa ny tokony ataontsika sy ny tsy asa mety hoe tsy nety nataontsika angamba ka tokony harenina. Andriamatoa Jean Omer Beriziky, miarabanao Andriamatoa Praministra, misaotra anao namaly ny fanasanay teto amin'ny fandarana Salangalanga. Ya misaotra anao Madame Lova, nanasa ny tenako ary miarahaba an'ireo mpanaraka ny anty émission Salangalanga ety. Miarahaba ihany koa ny malagasy rehetrarehetra manerana ny nosy satria izao sehatra izao ahafahana mba mitafa amin'ireny havana manerana ny ty nosy malalatsika ty. Miarahaba ihany koa ny Lova Rafidy Arsoa iaraka amiko anentana ny fandaharana androany. Miarahaba anao Lova Rabary, miarahaba ihany koa anao Andriamatoa Praministra, isika mpijery sy mpanaraka ny fandarana Salangalanga amin'ity alakamisy alina ity. Praministra teo aloha moa Andriamatoa Jean Omer Beriziky, tsitsika ihany izy hoe Andriamatoa Praministra satria ireny ananana ireny matetika tsy miala mihitsy amin'ny tompon'andraikitra ambony. Hono Andriamatoa Jean Omer Beriziky, mpampianatra tantaranao, mpampianatra diplomasia anao nefa ihany koa efa niaina tao anatin'ny tontolo politika satria anao efa Praministra teo aloha, efa ambassadeur ihany koa tany ambassadeur nipetraka tany Bruxelles tany, ambassadeur ny Masivony Madagasikara. Inona no heverinao tao anatin'izay fotoan'izay fa lanjany zany resaka hoe vakoka sy harem-pirenena zany ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny fa ho an'ny tontolo politika sy ny mpanao politika ihany koa indrindra indrindra. Ny fiheverako azy ny mpanao politika dia manana adidy sy andraikitra lehibe amin'ny firenena anankiray. Tokony izay ihany koa no misy eto amin'ity tanindrazantsika ty eto Madagasikara zany ny mpanao politika dia manana anjara andraikitra goavana amin'ny fikarakarana ny vakoka satria maninona ny vakoka manko dia arena nolovantsika tamin'ireo razantsika satria efa zavatra naorina nipetraka marika ny tantarantsika ireny vakoka ireny. Araky ny volazanao teo Madame Lova Rabary dia nisy ny loza anankiray izay tadidin'ny tantara satria nipetraka ho anisan'ny fotoana nanahirana sady sarotra ny eritreretina teto amin'ny firenentsika dia ilay nahamay ny rova teny Manjakamiadana. Mampalahelo ny zavatra tahaka ireny satria ohatrany tsy nitondra lesona tamintsika akory fa taty aoriana dia tamin'ny volana Aogositra lasa teo dia mbola may ihany koa ny rovana Ambohidratrimo. Na dia efa tsy mandala ny fitondrana arak'andriana zany hoe royaume itsika amin'izao fotoana izao dia ireny marika ny avelan'ny tantara eto amintsika zavatra niainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taonjato 7ambinifolo tamin'ny taonjato 8ambinifolo ary talohan'izay dia efa nisy izany fomba ny tantanana ny tany sy ny fanjakana izany.
amin'izao fotoana zao a républicaine i Madagasikara sata républicaine zany no hitondrana ny Madagasikara izay no safidy hatra tamin'ny taona 5 sy 5 ka isika izay mitondra ny tany sy ny fanjakana dia manana andraikitra manana adidy amin'ny fiarovana an'ireny vakoka ireny satria ireny dia tantara ary ny olona izay tsy manana tantara tsy manana tadidy na very tadidy dia olona tsy manam-panahy ihany koa tsy izany no teny an'izay fanindramina tamina mpanoratra anankiray manam-pahaizana izay nilaza hoe amin'ny teny frantsay moa izy ity un peuple sans histoire c'est un peuple sans âme zany hoe zany ny olona izay tsy manana tantara dia olona tsy manan-tsaina isika malagasy dia anisan'ny olona vahoaka izay tsy mba nanana ina moa tantara voasoratra hatry ny ela be fanovatsofina no nandraisany taranaka faramandimby ny tantara mba nisy ireny marika azo tsapaitanana hita maso ireny dia sala amin'ireny rova ireny dia ireny ireny hodorana ary tsy ny rova ihany angeny may tsy le trano ihany fa zay rehetra finosiny zany rova zany izay zavatsarobidy rehetrarehetra tao anatiny tao kilan'ny afo daholo ka nandoro tantara zany tsika nandoro fanahy rehefa nandoro an'ireny rova ireny ataoko hoe itsika mety mesy milaza zany zay nandoro azy fa itsika rehetrarehetra tompona andraikitra daholo tsika malagasy rehetrarehetra fa indrindraindrindra izay manana fahefana amin'ny fitondrana ny raharam-pirenena sy ny fanjakana satria maninona ireo olona ireo no tompona andraikitra voalohany indrindra amin'ny fiarovana ny vakoka misy ihany koa manam-pahaizana anankiray izay nilaza hoe ny vakoka na culture zany vakoka dia zavatra anankiray sarobidy ary izay ihany ny tavela ho andra olombelona raha toka adinony daholy ny rehetrarehetra mpanoratra anankiray monsieur Roger no niteny an'izay la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié dikan'izany a miraikitra ao anatin'ny aina ny culture izay azo tarafina amin'ireny vakoka amin'ireny patrimoine zay misy rehetrarehetra reny ka rehefa rava ireny zavatra reny dia rava ihany koa ny fanahy ny zavatra manambara fa manana tantara ny vahoaka fa ina monsieur le premier ministre no antony a mahatonga asika ampiasaka ihany koa le ansika anao hoe mandoro an'ireny vakoka ireny toerana izay mitahiry ny tantaram-pirenena reny ina ny antony mahatonga an'izay malahelo milaza aminao Andriamato Lova fa ny zava-misy eto amintsika eto dia manomboka mampanahy be ihany satria ohatra ny lasa fahazarany ratsy n'ilay malagasy rehefa misy fotoana mampitrotra azy mahasosotra azy mampirotsaka azy eny an-dalambe izay tamin'ny talolo kely dia fa endrena be no naseho fa atonina no naseho rehefa mirotsaka an-dalambe misy teto any olona mandeha any amin'ny 2 alina 3 alina 4 alina no mirotsaka an-dalambe fa tsy nandoro ninninona amin'izao fotoana zao a ohatra ny zavatra tahorana voalohany indrindra rehefa misy mirotsaka an-dalambe dia ny fanimbana an'ireo vakoka ireo tadidio ihany a ny zavatra niseho tamin'ny radio Madagasikara zay tahiry rehetrarehetra tao anatiny tao a dia kilan'ny afo daholo may
dia mampalahelo ny mieritreritra an'izany na dia tsy mirotsaka an-dalabe ihany fa misy koa olona efa manana toe-dratsy dia ny zavatra mampanahy amin'ireny dia izao ohatrany hoe ilay olona mpandoro ihany no miseho ho mpamono ny afo. Les pyromanes sont parfois considérés comme ohatrany tsy fantatra hoe malasa eritreritra ho azy izy le hoe izy no mandrehatra an'ilay afo nefa izy indray rehefa aveo izy indray nefa aveo miseho hoe mpamono an'ilay afo miseho hoe malahelo amin'ilay zavatra hoe tsy mety le mandoro ny afo enina fa tsy miresaka firy an'lay zavatra ratsy vita le fandoroana fa ena moa zany fanimbana tanteraka satria tsy hoe azo amboarina akory fa dia potika very eritrereto raha ohatra ka misy tahiritsary izay mirakitra zavatra ilainy ny firenena vakoka manko zany dia inona ny zava-miseho rehefa kilan'ny afo reny dia tsisy azo atao tsony fa dia ahoana no ataonao zavatra efa lasa tany dia mety efa maty le olona tao anatiny tao aiza tsony no ahitana an'izay reny tahiry sahala amin'izay koa ny boky izay mba mirakitra ny tantara ny vakoka ao anatin'le boky raha may le boky dia may ihany koa ny tantara may ihany koa ny tadidy satria ny amin'ny manaraka lavitra any dia izy misy zavatra ohatran'izao fa may dia ny antsipriny le zavatra rehetrarehetra zay tokony hitondra fahalalana amintsika dia manjary simba eritrereto madame lovarabary fa ny tantara amiko ny fiheverako azy dia sara amin'ny lafatra le lafatra moa tsy fantatra satria coco tsy dia misy loatra amintsika tia Tananarivo tia fovoantany aty fa any amin'ny côte any any amin'ny sisiny tany amoron-dranomasina any no misy an'le coco fa le lafatra zany raha adika teny frantsay dia hoe ancoche zavatra lafarana ohatran'izao dia iny no ametrahana tongotra miakatra ka raha tia azo ny voan'le coco ianao mba tsy haratra dia aleo apetraka amin'ireny ny tongotra mba tonga ary ambony ary ka sahala amin'izay ihany ny tantara raha tia hanana tantara hitondranao amina firenena mandroso firenena tsara dia tsy maintsy maka ny leson'le tantara fa ny zava-misy dia mampalahelo dia mihamandoro foanitsika zany inona ity mahatonga n'le malagasy mandoro ity dia manahirana be ihany fa tsy ny malagasy rehetrarehetra akory fa izay tsy matatody no tena manao an'izay ny zavatra rehetrarehetra reny satria tsy ny vakoka ihany andriamato praministra aloha no may fa vo ny raha ntsika nahita teo vo aingana ihany koa ny tanety hiverina amin'izay ihany tsika fa ny tenanao teo andriamato praministra hoe ny ireo manana fahefana no anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ireny vakoka ireny anatina firenena tahaka ny Madagasikara ve izay hitantsika ny fahantrana misy azy ny olana eo amin'ny fampianarana ny olana eo amin'ny fahasalamana sy ny sisa zava-dehibe anisan'ny lahara-pahamehana ve ny fiarovana n'izany tantara ny fiarovana ny vakoka izany raha toka mijerytsika hoe etsy misy olona tsy misakafo etsy misy olona tsy tonga any amin'ny tombom-pahasalamana raha tsy mandeha kilometatra maromaro mihitsy anatin'ny firenena anankiray azafady indrindra madame Lovarabary ny tenan'izay fa ohatran'ny antsika malagasy firenena eo adalam-pandrosoana ary tena mahantra dia be dia be ny lahara-pahamehana ary tsy misy tokony atao ankilabao tsy misy atoso-boatanana fa tokony hojerena daholo ny rehetrarehetra raha ohatra ka ny vakoka rehetrarehetra sanatrian'izany dia kilan'ny afo daholy na very daholy
dia ho very tadidy tokoa otrany hoe tsika malagasy e ary lazaiko anareo fa tena fahaverezana be dia be amin'ny taranaka faramandimy zany une perte pour la génération future dia tsy maintsy atao ny fomba rehetrarehetra iarovana an'ireny vakoka reny adidiny mpitondra izany adidiny malagasy fa tsy adidiny zay everina hoe fa izy zareo manko no andrina tompon'io rova io na ny mpiaro an'io rova io ny mpiandry an'izy io tsy mety zany satria ny tantara n'ireny rova reny tantara ny malagasy tantara iombonana tantara ny malagasy rehetrarehetra satria zavatra napetraky ny razana teo aloha tsy aty ihany io fa any amin'ny sisitany koa ane misy any amin'ny sakalava misy reny zomba reny misy zay fomba tavelatra am'izao ny fitampoa any amin'ny sakalava tsangan-tsaina any amin'ny antakarana ohatra ka tsy azo arina reny zavatra rehetrarehetra reny satria izy nylazaiko teo ny culture ino moa nylazantsika an'izany reny vakoka reny ny kolotsaina misotranao ny kolotsaina dia io ny zavatra sisa tavela rehefa adinon'ny olona daholo ny rehetrarehetra dikan'izany io ny mahaizy azy inona ny mamalagasy atsika tsy ny orona na ny volona ny lokon'ny hoditsika na inona fa io kolotsaina io no mamalagasy atsika izay zany hoe zany raketiny reny vakoka reny patrimoine rehetrarehetra isan-karazana patrimoine culturel patrimoine physique zay misy ka tsy azo atao ambanin'ny zavatra fa anisany lahara-pahamehana goavana sao de laka ho veritadidy marina atsika ka manjary olona tsy manam-panahy inona ary zany zao ny tokony ho ataontsika isika tia mandoro malaza fa mpandoro ny dorantsika ny reo karazana toerana mitahiry vakoka ny andafy avaratra ny hôtel de ville ny rovana Antananarivo rovana Ambodry Atrimo ny rovana Ilafika fa saika nisy nandoro ny colline ny tendrombohitry vohitry Ambohimanga reo mirakitra ny tantarantsika inona zany zao ny tokony ataontsika raha te hiaro an'izay harem-pirenentsika reny toerana mirakitra ny tantarantsika reny ny zavatra atao voalohany indrindra aloha dia misy ny manam-pahaizana maro izay tokony ena moa te akana hevitra satria ny hevitra ny hoe tsy avy amin'ilay mpitondra ihany fa ilay mpitondra ny tokony rehefa avy eo zany mampiatra zay zavatra azo avy amin'izy ireny tsy ny manam-pahaizana ihany fa ny olo-kendry amin'ireny toerany ireny tsy vitana fiarovana amina basy amin'inona ihany izy io fa ilaina ihany koa izany ilaina ihany koa le fiarovana mety ampitahotra ny olona mba tsy hatonga an'ilay olona fa zao hoe eritreretinareo tsy nisy olona niandry eny reny toerany reny dia moramora ho an'lay ratsy fanahy tsy matahotody no nandoro azy ka za mihevitra fa tokony asiana mpiandry reny toerana malaza ary manatantara manana ny asiny amin'ny tantaram-pirenentsika za aloha mihevitra fa tsy tokony atao ambany zavatra ny fiarovana an'ireny vakoka ireny ary ataoko fa raha mandinika fotsiny raha omena ny olona zay afaka mandinika le izy ary ny fanjakana raha teo koa eo manana ny fahefana zay anatanteraka ny vokatry ny fandinihana ny fanapahan-kevitra zay iseho dia azo atao daholo zany misy mpiandry zany hoe zany ny mpiandry tiako lazaina dia ny olona mba afaka manambara zao ny zava-misy eto zao tsy olona apetrapetraky ny olona fotsiny io fa olona tokony manana ny asiny tokony misy olona miandry azy reny eritreretinareo ange reny château fort efa firy siècle taonjato firy any andafy reny ny fiangonana
ny katedraly ny inona manana ny lazany ary vangin'ny olona maro mitondra vola satria misy mpamangy ny mpizahatany mijery an'ireny zavatra ireny dia nintsika indray dia ravana ka rehefa rava izy no sady very tadiditsika no very vola fa tokony atao ny fiarovana azy ireny raha tokony isy miaramila miaro azy na polisy io na zandary io na isa fa dia azo atao raha koa misy olona zany efa mahafantatra tsara n'ilay tantara fa mipetraka ao dia afaka ihany keo manao an'izay fa tsy zavatra resina maimaika fotsiny ilay izy dia manjary barana andrapitso fa tsy maintsy dinika alohan'izay aloha dia efa atao ny fiambenana azy dia tsy maintsy atao ny dinika rehetrarehetra mikasika ny manam-pahalalana manam-pahaizana mikasika an'io ary ny olona kely fa isika eto Madagasikara ve nefa raha amin'izay mahafantatra ny lanjana ireny vakoka ireny sy ireny endrika kolontsaina ireny ka vonona hoe andeha hiaro an'ireny na hoe andeha ametraka vola aman-karena amin'ny fiarovana azy ireny mahafantatra an'izay ve isika eto Madagasikara mahafantatra ny lanjan'izay le vakoka izay misaotra anao mametraka an'izay fanontaniana zay satria za moa mpampianatra raha teo madame Lovarabary ka ataoko fa ilana ny fanabeazana ilaina ny fampidirana nyreny fananatsika ara-tantara ireny ao anatin'ny programa mpampianarana mba ahafahana manome lanja izay tokony ho ananany ary lanja goavana an'ireny vakoko ireny an'ireny kolotsaina izay ananatsika ireny ataoko fa zava-dehibe tokoatran'izay ary izay no hafantarana ny mamalagasy atsika ary tsy ampivilivily an'ireo taranaka faramandimby rehefa tena no abeazina anatin'izay fitiavana ny vakoka sy ny tantara ary ny lova izay napetraky ny razambe teo aloha efa natsidika kely any le izy teo andriamatoa praministra mikasika an'le hoe dorana ny tany-tsainy lova teo moa ny resaka hoe ny vakoka sy ny toeram-bakoka efa misy fa anisan'ny miainan'izany fandoran'izany koa ny tanety sy ny ala eto Madagasikara fony anao praministra fony anao tantana ny gouvernemanta efa nitantana ihany koa ny ministeran'ny efa nitantana ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana lay afo ve tena ao anaty kolontsaintsika malagasy mihitsy satria eo ny fandorana an'le vakoka fa eo ihany koa izay harem-pirenena ihany ny ala ny tanety dorana efa ao anatin'le efa ao anatin'ny kolontsaintsika mihitsy ve le izy ka sarotra ohatra hoe ianao tao anatin'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ireny fotoana ireny hoe sarotra ny manentana an'le olona aoka izay fa tsy tsara ny io mandoro io satria manimba ny harem-pirenentsika ny fandoroana tanety dia mitovy amin'ny fandoroana vakoka ihany misy olona ny teny tamiko io hoe tsy maninona fa ny tanety ihany ny dorana fa tsy ny hala tsy marina zany satria le doro tanety ataonao mikisaka mandeha any amin'ny ala any ary manimba zavatra be dia be le doro tanety ka ireny tanety reny anie ireny ala reny azo lazaina hoe anisan'ny vakoka ihany keo satria araka ny voalazanao teo are-pirenena arena izy ireny dia mampalahelo fa tsy ampy ny olona izay voatendry izay voakarama izay tokony ho fonctionnaire hiaro an'ireny ala reny mba fantatrareo hoe fa amin'izao fotoana antsika miteny izao dia efa sika tapitra daholy ny le filazain'ny olona taloha hoe lehibe ny ala garde forêt satria ny sekoly nampianarana an'ireny olona ireny na hidy daholy ary tsy nisokafana mihitsy taty ariana sahala amin'izay koa ireny adjoint technique des eaux et forêts tamin'ny andro ny première république ireny hitanareo sekoly nampanofanana an'ireny olona ireny nisy be deaibe teto Madagasikara isaky ny province dia nisy daholy collège agricole lycée agricole
zay vao am'izay nitaria amin'ny université ka ilaina ny fananana olona iaro ny alatsika dia tokony be deabe a ny recrutement atao fa tsy ndrendray a le olona tsy nifanaraka akory tsy na fiofanana na fianarana mikasika ny fiarovana ny ala no atao hoe dia manjary simbasimba ho azy zany a ny arena zay ananatsika dia ny ala ny tanety sy ny sisa rehetrarehetra izy io a ataoko hoe fa tsy ao anatin'ny inona zany kolotsainatsika tsy hoe zavatra efa tafiditra anatin'ny kolotsaina fa zavatra ataon'ny olona misy ara ny fiheveran'ny sasany hoe dorana ny tanety a dia aveo mitsiry ahitra izy a dia tsara le ahitra ho an'ny omby tokony isy manam-pahaizana be deabe zany a manazava ny sain'ny olona fa tsy mety zany ary tsy zay ny zava-misy milaza ny marina amin'ny vahoaka tsara averina zay zavatra rehetra tsara fa tsy ariana ho azy zao zay koa ny mahavoantsika malagasy rehefa misy fiovam-pitondrana dia ohatrany tsisy dikany daholo le zavatra taloha dia ariana daholo zay moa to anatin'ny tetezamita tsy nisy fahefana tena ahoana moa zany azo tamin'ny vahoaka ka nafana nanao zavatra be deabe fa na zany na tsy zany a nanao ihany niezaka nanentana ny olona mba tsy isiany reny doro-tanety ireny satria tadidio a tsy ela akory teto Antananarivo hitatsika ny vokany setroka be na ndritra ny 3 andro tao anaty setroka ny tanàna ka dia ataoko fa ilaina dia ilaina ny fanentanana ny fampianarana ny fanabeazana alalan'ny olona fa io tontolo eo akaikinao raha tsy arovanao io raha tsy koloinao io dia ianao no ho faty ary ny taranaka faramandimby no tsy hisy zavatra nytenena ntsony amin'ity nosy zay ataoko fa nomen'Andriamanitra ny soa rehetra fa itsika no ohatrany tsy dia mahay mitantana n'le soa andriamateo Prime Ministre taoriana indrindra n'ilay hoe setroka be ny ainan'ny mponina teto Antananarivo sy manodidiny mihinan-keo fa faritra maromaro teto Madagasikara herinandro sa tapabolana lasa dia nanambara ny gouvernemanta hoe ny chef fokontany angano ny fokontany no henjehina raha toa ka misy ny doro-tanety sy ny siasisa manahoana ny fahitanao amina mpitantana gouvernementanao teo aloha tompona ndraiky mpanjakananao ministre ny tontolo iainana an'izay fepetra no raisy ny fitondram-panjakana hiadiana amin'ny doro-tanety zay ya ny fepetra tokony ho raisiny mpitondra fanjakanany a dia zavatra izay mifanakaiky amin'ny vahoaka izay ahafahan'le vahoaka ihany koa miaro io tontolo iainana io mba anambarana aminy fa zavatra sarobidy ho azy sy ho an'ny taranany ny fiarovana sy ny fikoloana an'io tontolo iainana io ka za eto dia tehiteny hoe oka tsy ny sefim-pokotany no ometsika inona moa zany fahadisoana be deabe mikasika n'ireny zavatra miseho amintsika reny ny sefim-pokotany a miezaka manao ny asany amin'ny tamby zay tena kely dia kely tena kanefa ny asany dia asa goavana satria izy no akaiky an'le vahoaka indrindra ka ataoko fa tsy izy fa izy kosa aloha dia omeo azy ny fitaovana arabola araka ara-pitaovana arak'olona koa izy ny lazaiko teo mpiarony ala izy reny olona reny tsy misy tsony mandeha any ambanivohitra eny anareo fa tsy mahita lehiben'ny ala any petraka eo Vakoka ao an-tanan-dehibe izy a manao ina ty tourné kely ndraindray inona fa tsy misy tsony amin'izao any lazaiko anareo efa tsy misy reny olona reny satria tsy misy tsony le sekoly amokarana an'ireny ka izay zavatra zay zany a no tokony arinina fa tsy hoe arina ry amin'ny sefim-pokotany ary a ny fahadisoana efa miresaka an'izay tontolo iainan'izay antsika teo andriamatoa Prime Ministre nisy fehezan-tenitenenao teo hoe
fahazarana eto amintsika ihany koa tsy mitohy misy ny asa natao dia rehefa misy ny fiovana eo amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mitohy ny asa natao. Eo ohatra natsidika tao ny resaka momba ny ady amin'ny doro-tanety sy ny doro-ala fa nisy ihany koa raha tsy diso talohan'ny elanao tamin'ny praministra anao ny karazana hoe lisitra natolotra ho an'ny filohan'ny repoblika hoe ahafahana manohy ny fanadihadiana amin'ny resaka fanondranana tsokotsoko sy ny bois de rose na ny andramena nafa-po ianao ve toy nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny lisitra nomena talohan'ny alanao iny. Tsy nahafa-po zay angamba azo lazaina le izy satria zao ny fitondram-panjakana ankehitriny angereka fitondram-panjakana zay avy tamin'ny vahoaka voaositra satria voka-pifidianana afaka mandray ny fepetra rehetrarehetra iarovana ny tany sy ny fanjakana ary iarovana ny tanyrazana raha teo koa fa malahelo fa zay zavatra rehetrarehetra mba natao tao anivon'ny ministeran'ny ina moa ty ministeran'ny ala ministeran'ny ny environnement ny ina moa zany tontolo iainana ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny fotoanan'ny tetezamita eny dia namorona ilay atao hoe comité de pilotage pour la lutte contre le trafic illicite de bois de rose ka tamin'izay fotoana zay rehefa natao tsara ny fikarohana ny kondoa sy ny rehetrarehetra fantatra fa misy olona izay mpanao an'ireny fanapahana fanondranana ntsokosoko an'ireny andramena reny zay arem-pirenena vakoka ihany koa io satria tsy betsaka ny tany amin'izao tontolo zao manana an'ireny andramena reny fa itsika mba manana sa hoe ataotsika amin'ny passé angamba mba nanana zay angamba satria ohatra nefa ripaka daholo izy rehetrarehetra amin'izao fotoana zao dia inona tongavana tamin'ilay listre le listre zay rehefa anao passation dia nomeko ny président de république moa talohan'izay itya ny zavatra hita tao amin'ny comité de pilotage monsieur le président tiako ny manambara eto fa misy fadisoana kely arata anatin'ilay listre satria voalaza tamin'izay fotoana zay fa ny procureur ny tribunal tao Antalaya no ina moa ty voarorota anatin'izy io koa ary niakatra teny amin'ny sambo le sambo mpanondrana an'le bois de rose makany Chine sy ny tariny tsy andriamatoa procureur ny Antalaha akory no tena marina tamin'izy io fa misy juge anankiray tao Antalaha tao ny anarana aleo taninina moatran'izany tsika oka tsy tsara fenipenina le zavatra satria raha vao fenipenina io izay ihany ny mahavoatsika dia io olona io no hita azo sary teny ambonin'lay lakana le sambo andeha anondrana an'le bois de rose any au large any anivon-dranomasina any zany ka hitanareo amin'izany fa misy olona mpitondra fanjakana misy olona manana andraikitra lehibe amin'ny fampiarana ny lalàna izy indray no mandika ny lalàna aizarano ale atsika za aloha amin'iny listre iny malahelo milaza eto fa betsaka ny olona anatin'ilay listre kanefa tsy complète akory le liste zany hoe zany c'est pas une liste exhaustive satria be dia be le olona anatin'izy io eny koa teo enfin zay ny zava-nisy teto amintsika nga Bekasy andriamatoa Bekasy zany anisan'ny nanao an'io ina moa ty opération le bois de rose io dia nogadraina bon raha ohatra ka hita fa misy fahadisoana nataony ary tsy mety dia mety zany fa ahoana izy rery ihany fa naninona ny sasany tsy natao an'izay koa tsy narahany tsy nigadraina tokony natao koa ny zany be dia be ny ireo tokony misy enquête spéciale mihitsy mikasika an'ireny zavatra reny satria zao raha io avelavela mandehandeha ho azy ohatrany foana
dia ny fanjakana mihitsy no manjary ho goragora dia tsy inon'ny olona tsony tsy omen'ny olona asina tsony dia tena monsieur le premier ministre hoe fantantana an'ilay gouvernement ihany koa ianareo fa nanana an'ilay fahefana dia tsy amin'ny vahoaka azy minaoko fa efa misy ihany koa ny fanenjehana azonareo natao tamin'ny tetezamita nefa to tsy nisy ihany koa izay tetezamita izay tso tsy nisy fahasahina kory ny tamin'ny tetezamita nanenjika an'ireo mpanondra natsokosoko an'ireny harem-pirenena ireny ny fitondrana nandritra ny tetezamita dia tsy nirindra ohatra ny fitondrana azo amin'ilay vahoaka zany hoe samy mandrorotra amin'izay tam'izay maharatsy an'ilay tetezamita ny tetezamita ny hoe zavatra tokony hitana any amin'ny fanjakana tena manana ny asiny fa ny fanjakana tetezamita niezaka nanao satria nametraka n'ireny lalàna rehetrarehetra reny a tamin'ny fotoanany tetezamita ny nisy an'ireny lalàna mikasika ny fanenjehana ny bois de rose fa ny fampiarana n'ilay lalàna rehefa avy eo a no tsy nety tsy nisy nanao azy satria ny ina moa filazan'izany ny sehatra rehetrarehetra tokony iseny lay fampiarana n'ilay lalàna zany a dia tsy nampiatra azy na taty amin'ny ina moa zany ny mpitandro filaminana na taty amin'ilay mpandray andraikitra ambony na ary amin'ny tribunal lay voalazantsika teo anyka manjary tsy matotra lay fanjakana tsy ampihery lay fanjakana satria tsy manatanteraka lay olona omena baiko fa efa nisy ve nefa ny fanenjehana nataonareo tamin'ny tetezamita tamin'ny bois de rose ireny nisy ary nisy olona nigadra tamin'ireny fotoana ireny fa izy le lazaina zany a gadran-drano votsitra rapitso a dia ina misy fanenjehana be deabe ny natao ary nisy inona ty andina miaramila mihitsy no nalefa tamin'ireny toerana ireny hoe nisy gendary nisy miaramila nisy polisy lay tanàna lehibe dia reny zany a no samy nampiasaina daholo sahala amin'izay koa ny ina moa ty ny tribunal sy ny sisa samy nomena andraikitra daholo fa le fandraisana n'lay andraikitra sisa ny ministre ny environnement amin'izao fotoana izao a tao anatin'le comité de pilotage satria olona nivoaka avy tamin'ny inona ty tamin'ny fiarahamonim-pirenena izy tamin'le fondation aire protégé hoe tokony fantany tsara zany rehetrarehetra zany ary tokony hoanana favitriana sy fanapahan-kevitra mety izy inona ny olana na tsy ahafahany fitondram-panjakana na amin'izao na tamin'ny tetezamita hoe tsy ahafahana nanenjika tramo farany a an'ireny olona na raisitsika aza lay voarakitra ao anaty lisitra zay moa nafatana azy lisitra Omer Beriziky alanatsina amin'le fametrahana n'le anarana anaty inona tsy ahafahany nanenjehana tramo farany an'ireny olona zay voatanisa ao anatin'ireny nandritra ny tetezamita izy nylazaiko teo a fa ny tetezamita dia izay tetezamita zay ny anarany a dia izay koa ny fomba fitondrana zany tsy dia ampiasa satria ny olona omenao baiko tsy manatanteraka an'lay baiko nefa tokony anatanteraka an'izay le fitondrana ankehitriny a fitondrana azo avy tamin'ny vahoaka olona voaositra ny eo tokony ampiatra matrany le fahefam-panjakana ka raha ohatra misy olona omena baiko nefa tsy manatanteraka ny baiko izy ny sazio aloha fa ny matetika mahavoantsika malagasy dia le impunité zay mahatonga an'lay déliquescence de l'autorité de l'État satria le olona amianao baiko tsy manao an'le baiko raha vandrapitso inona dia izy afaka migolabina fotsiny tsisy zavatra mahazo azy dia tsisy hevitra le io tsy maty manota io raha mbola io ihany no misy eto amintsika eto a tsisy zavatra azo atenena misy le lalàna everan'ny eo anivon'ny gouvernement amin'izao fotoana izao apetraka andriamato premier ministre mety ataoko anaty fananososina hoe efficace ve izay lalàna izay hoe asiana tribunal spécial mihitsy ho an'ny bois de rose mety ho efficace ve zay hoe asiana lalàna manokana mihitsy ataoko fa efa manana tribunal antsika manana le fa maninona no anaovana tribunal spécial amiko a raha manao ny asany tsara reny tribunal zay efa misy eto amintsika eto a
dia tokony amita ny antony lazako an'izany manko zao sao dia mihamaro loatra lay institution le androm-panjakana zany a anao zavatra aty sy dia manjary mipariaka na miparitaka sa tsy fantatro ny tena filaza azy ny ery izay adivana amin'ny tsy mety amin'ny zavatra zay tsy mahasoa ny firenentsika fa aoka ireo olona ao amin'ny tribunal zay tompony andraikitra amin'izany anatanteraka ny asa ny adidy izay napetraka ny fanjakana aminy araka izay tokony izy ary raha tsy manatanteraka izy dia aleo izy asorona amin'ny asany satria tsy vonona ny anao ny asany izy ko inona anao zay fiaverako azy fa na zany na tsy zany raha ohatra ka izay no hitany ny fitondram-panjakana fa atonga vahaolana isiny ny vahaolana am'ireny fanondrana nantsokosoko ny arentsika ny arentsarobidy ireny raha izany fananganana an'izany tribunal spécial zany no ahasoantsika maninona moa raha atao izany fa zaho dia afaka maninona moa ty mieritreritra sy miteny keo fa ny eto amintsika zany a ny olana voalohany indrindra dia ny tsy fanajana ny lalàna zay lalàna velona misy eto amintsika dia tsy ajaina firy ka manjary tsy misy fitokisana na fifampitokisana amin'ny entina sy ny mpitondra ary raha mbola tsy misy io fifampitokisana io dia hosahirana embery foana no atao eritrereto misy zavatra mahafaly ane raisiky ny fitondram-panjakana ady atao amin'ny kolikoly ohatra zany raisiko mahafinaritra ary tsara ilaitsika zany fa zao aoka ho tsotavela zavatra tenenina fotsiny fa ampiarina ary asaina atao mafy mihitsy ny fampiasana ny zay zavatra zay fanapahan-kevitra rehetrarehetra amin'ny ady atao amin'ilay kolikoly fa malaza fa manjary kobaka ambava fotsiny indraindray ronono antavy omenan'ny vahoaka lainga tsara lahatra aseho mba asa tsaratsara ny ao amin'ny sofin'ireo mpamatsy vola ka izay zavatra zay tokony hialana zay tokony hialana. Monsieur le Premier ministre, isan'ny arena ihany koa tadiavin'ny malagasy takiny malagasy amin'izao fotoana izao misy vondron'olona ihany koa azy moa mitaky anazy amin'izao fotoana izao reo nosy manodidina Iles Eparses no ahafantarantsika rehetra azy azontsika atao tokoa ve mitaky anazy ireo isan'ny manam-pahaizana ianao amin'ny mpampianatra diplomasia fomba ahoana ny fomba ahafahany malagasy sy ny vahoaka malagasy fitondram-panjakana mitaky an'ireo nosy kely manodidina ireo misy zavatra zay tsara ho fantatry ny be sy ny maro fa ireo nosy kely ireo dia any Madagasikara tsy any Madagasikara hoe ambava fotsiny a fa ara-taratasy hatramin'ny ela be a eritreretonareo fa tamin'ny lalàna izay nanjanahana any Madagasikara la loi d'annexion tamin'ny 9 aogostra 1970 dia efa voasoratra fa iray Madagasikara sy ireo nosy miaraka aminy dikan'izany zany hoe ny voasoratra ao moa zany hoe l'unité de Madagascar et de ses îles say eto a dia possessif fa antsika tokoa ve raha ny anarany aloha zao dia tsy misy anarana amina teny malagasy Sainte Marie zao mba hoe fatatsika amina teny frantsay fa misy fiantsontsika azy hoe nosy boraha nosy be fa le anaran'ilay nosy ane tsy mba misy anarana amin'ny teny malagasy mihitsy fa tena antsika tokoa ve reo e tsy amin'ny tsy hoe le anarana ihany ane fa le nosy atsika satria
raha dinina am'le zone le ina moa ty frontière territoire zay nisy teto amintsika dia nositsika io ary talohany fanjanahantany efa nisy mpanjono malagasy tonga hatrany am'ireo nosy ireo mandrak'izao androany zao a dia misy makany efa fantatry i Madagasikara efa fantatry ny malagasy hatry ny ela ireo nosy ireo tsy zay ihany fa taty afara taty be dia be ny décret sy ny arrêté hatramin'izany lalàna ny fanjanahana ny Madagasikara zay ka hatramin'ny indépendance-tsika nisy décret sy arrêté be dia be mihitsy mikasika an'ireo Iles Eparses ireo fa izao zava-misy koa anankiray tamin'ny taona 7/7/1990 dia nisy ny fanapahan-kevitra tany amin'ny firenena mikambana tamin'ny fivorina tamin'ny firy moa zany 12 décembre 1979 ilay fanapahan-kevitra 3491 efatra amby telopolo tsipika raiky amby sivifolo izay nanambarana fa eny tokoatrany any Madagasikara ireo nosy ireo favorable tamin'ny Madagasikara fa taty afara tamin'ny 1979 eo 1979 fa tamin'ny 1980 tamin'ny taona 20 sy 700 dia nisy koa fanapahan-kevitry ny OUA mbola OUA moa tamin'izany fotoana zany izay nilaza koa fa any Madagasikara tokoatrany ireo nosy rehetrarehetra ka zony ny malagasy zany fa i Frantsa tamin'ny taona 1960 rehefa ho tonga lay indépendance le faleovan-tenany Madagasikara dia nanapa-kevitra samirery unilatéralement efa fantatsika malagasy moa nidikan'ilay unilatéral zany unilatéralement nanapa-kevitra hoe ireto nosy reto sy any Madagasikara fa anay tsy Madagasikara fanapa-kevitra la Frantsa fa inona zany zao ara-diplomatika na hoe sehatra ohatry ny ahoana no ahafahantsika miady no ahafahantsika maka indray an'ireo nosy kely nosy manodidina ireo Iles Eparses ireo ka zay moa tsy maintsy mavitrika itsika ara-diplomasia arak'ilay voalazanao teo manome ny argument rehetrarehetra manome ary atao misy lanjany tena makadiry matomboka izy efa nilazalazaiko teo reny zavatra rehetrarehetra reny azo dinina daholo ary azo lazaina Frantsa ianareo ihany niteny hoe fa any Madagasikara io tamin'ny fotoana nanjanahanareo amin'ny Madagasikara ka rehefa azo faleovan-tena indray i Madagasikara dia tsy any Madagasikara io fa anay tsy mety zay zavatra zay ary atao ny fomba rehetrarehetra ara-diplomatika entina amin'ny sehatra rehetrarehetra iraisam-pirenena dia fa tsy ekena fotsiny fa raha io ekekenao fotsiny mety ho tonga le zavatra enoenoko anoany hoe to efa toa anome alalana société anao recherche amin'ireny toerana ireny ary tsy fantatra zay arena goavana be no anatin'ny ireny isika eto Madagasikara ve nefa manana an'izay hery diplomatika zay hoe ahafahantsika raha tsika mahafantatra ihany ny toerana misy an'izany la Frantsa zany ny misy an'ny Madagasikara anisan'ny firenena manitra indrindra eto an-tany la Frantsa na tsy anisan'ny mpanan-karena indrindra manana hery ihany manana hery diplomatika entina miady amin'izany ve Madagasikara sa misy fomba hafa tsy fantatra ankoatra ny diplomasia afaka mitady olona hanohana ny Madagasikara hiady ny iverenana sy ny amerenany frantsay ireo le nosy kely ireo tamin'ny fotoan'androny ny amiral Didier Ratsiraka présidenty république ny Madagasikara navita nitondra an'io tamin'ny sehatra iraisam-pirenena ka maninona itsika zao tsy havita azy fa nga ny aniena zany ny fahalalantsika sy ny favitrihan'ny malagasy dia manahirana be mihitsy zay zavatra zay fa amiko dia tsy tokony atao ambanin-javatra ty raharaha ny Iles Eparses ty satria fahafahambaraka ho antsika malagasy raha sanatriny zany ka ho ravaravain'ny olona ihany ny fananatsika ny tanitsika ka ataoko fa anisan'ny
zavatra tokony masoany mpitondra akaiky ny mikasika ny Iles Eparses. Ianao miteny hoe la Frantsa sy Madagasikara raha ny charte des Nations Unies ny jerena mitovy ane. I Madagasikara sy la Frantsa ny tsy mampitovy azy dia zao fotsiny zareo manana droit de veto ary amin'ny Conseil de sécurité des Nations Unies. Fa raha tsy zany dia itovizana souveraineté égale dio tsisy. Fa izy nefa manambola manambola izy manana ny ana rehetrarehetra fa itsika tokony manana ireo sehatra iraisam-pirenena reny. Manana ny Nations Unies, manana ny UA, ny Union africaine, manana ny zavatra rehetrarehetra zay ahafahantsika itenenana ananatsika angovo ahafahana miady hevitra sy ny sisa. Fantaniky farany de négociation. Zay indrindra eo amin'izay hoe affaire de négociation zay fantaniky farany hoe raha ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny politika, eo amin'ny lafiny économique sy ny sisa ve ahafahantsika miteny amin'ny frantsay. Zay le fanontaniana tiako apetraka hoe na ny mpanao politika mitantana ny firenentsika amin'izao ary ve asa raha ny fahitanao azy ianao efa nitantana firenena efa nanana praministra mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny fiodiny any rehefa hibaiko ohatra ny vahiny na andeha hikapoka ny vahiny hasa ve isika malagasy andeha hitondra an'io na hikapoka latabatra tokony ho saisika fa anana an'izay fahasahiana zay ve isika malagasy amin'ny mahasika antsika hoe hikapoka latabatra hiteny sy hitaky hoe averenao aminay ny arenanay. Tokony hasahintsika satria zotsika izany. Zotsika ary tsy tokony hatahotahotra tsika satria are-pirenentsika io antsika io ka tokony ho entitsika amin'izay sehatra rehetrarehetra ahafahana amin'ny resaka an'io. Samy hafa ny anina rehetrarehetra raha ohatra ka ny frantsay miteny hoe tsy ampiana intsony ianareo raha ohatra ka tsy zay manko resiko amina fomba teratera be le izy zany rehefa tsy omenareo re ilareo anareo tsy ampiana intsony ary ravainay izy ty tsy omena ianareo. Fa amin'izao fotoana zao nga misy baroa ohatran'izany fa misy ane ny sehatra iraisam-pirenena manakana ny zavatra ohatran'izany ary raha zany fa nga tsy manana zavatra tokony tandrovana be dia be koa i Frantsa ty amintsika. Fa tsy izay ny fomba anaovana an'ilay négociation fa mifanaja fa ny argument ina mo nilazako an'izany le teny malagasy ny ina zany ny hoe ilay akinana zany ny argument entina manao an'ilay négociation dia tokony mafonja tokony tsy azo ialana. Misy soratra be dia be, misy décret, misy arrêté, misy ninona zavatra azo tenenina daholo io satria voasoratra voarakitsy ny soratra io fa tsy hoe zavatra nitenitenenina fotsiny ka miainga amin'ireny laza hoe kosa tsika ne mpinamana ary Frantsa manana tantara iombonany tsika hatry ny ela be fa ahoana ty zavatra ty zany be dia be ny fomba zay ahafahana manao an'izay. Mety tsy ho falifaly ny Frantsa voalohany fa io moa atao ahoana io tsy maintsy misy any zay hoe rehefa misy fahaverezan'ny ananao dia hoe ahafahany arenao dia ohatrohatran'izay fa rehefa avy eo atao ahoana ny tsy hiaraka ihany satria tsy maintsy miaraka ihany satria manana tantara iraisana. Sahala amin'izay anie le nanaovana ny révision des accords de coopération tamin'ny 1973 fa nga faly tamin'iny ny frantsay fa natao izy iny fa rehefa avy eo milamina ihany. Zay ny fanontaniana mikasika an'ireo firenena fa misy fanontaniana anankiray mahakasika an'Andriamatoa Jean Omer Beriziky tiako apetraka ihany hoe inona ny hoafy politika an'Andriamatoa Jean Omer Beriziky manana fikasana ve any aorinany hiverina tanteraka mihitsy eo amin'ny tontolo politika manana fikasana ny hiverina indray amin'ny fitantanana ny firenena. Zay angamba ny fanontaniako farany Andriamatoa Beriziky. Manahirana le fanontaniana manahirana satria raha ny faniriko raha ny etaeta-poko zany madame Lovarabary dia ny mba hitondra briky avy amin'ny vahoaka amin'ny fitantanana ity firenentsika ity zany hoe zany mba mihevitra fa manana fahalalana kely ihany
manana expérience traikefa araka le voalazanao teo maromaro ihany ny sehatra nandalovana izay mety ahafahana mitondra ny anjara brika amin'ny fitantanana ny tanindrazako ka te hanao an'izany a na dia misy be dia be ny sakantsakana ny handicap zany zay angamba ny tena lazana azy amin'ny fanatanterahana zay etaeta-po zay mieritreritra ny tenako fa manana anjara didy amin'ity tanindrazana ity satria ny tenako zanaka mpamboly tantsaha anisan'ny mahantra tao anatin'ny tanàna kely misy anay ny fianarana no ascenseur social ny akarako izay ny tiavako anomezana fianarana foana ny ankizy ary ny ezahako be dia be amin'izay zavatra zay ary azoko lazaina fa nahazo tombony nomen'Andriamanitra tombony tamin'ny olona nianatra rehetrarehetra satria nahazo sehatra zay nafahako nampiseho ihany koa ny fombafombako koa dia ataoko fa manana didy aho sao dia hotsarain'ny tantara rapitso hotsarain'ny tantara hoe ianao efa izao ny azonao kanefa ianao tsy nanao ninninna le tantara lazaiko dia le faramandimby ianao avy eo nakaretirety dia nijanona ny ompigisa sy akoha dia vita ny tantara k'izay zavatra zay tsy tiako atao fa te hiezaka hatrany ahy zany mba hitondra ny anjara briko amin'ny firenena zay zany angamba no azoko amalina le voalazanao teo fa io miankina amin'ny fahitan'ny malagasy rehetrarehetra koa satria ny fahefana dia tsy maintsy avy aminy ihany ary ajaiko loatra ny fahalalahany sy ny zony misaotra anao Andriamatoa Jean Omer Beriziky nitondra izay resaka izay teto amin'ny fandaharana Salangalanga patsiahivoko ny mpanaraka ny fandaharana moa fa Andriamatoa Jean Omer Beriziky izay Praministra teo aloha dia mpampianatra tantara sy diplomasia amin'izao fotoana izao taoriany na Praministra azy misaotra anao ihany koa Lova Rafidy Arsoa niaraka tamiko nanentana ny fandaharana androany misaotra ny teknisiany RTA nampita ny sary sy ny feo tany atokantranotsika tsirairay avy tany ary manatitra fisaorana indrindra ho antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana manome fotoana antsika indray amin'ny herin'ny an'ito izao mandra-piona tompoko